Miarabantsika tsirairay avindray tsy tela tsinainy maraina fa sy volana desambra ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola nomeny fahasoavany sy ny famondrampony misaotra anazy ihany koa izay mbola manome hery atsika tsirairay avy. Lohanderantsika ny mofona inan'io dia vavakisika. Andriamanitra tsara tiana indrindra misaotra anao izay fa menao an'izao fotoana manokana izao indray fa ny mandray ny fahamandraponao ngataka aminao tompo mba hiasa amin'ny fiainanay aoka ny tsirairay avy eto ahatsapa azo hery ary ihany koa ahatsapa ihany koa fa arovanao izay ary tahinao amin'ny fomba manokana. Aoka ny ho tanteraka eo amin'ny fiainanay amin'ity herinandro ity ireo teny fampanantenana nomenao anay fa tsy hanan-java-mahory tokoa izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe fantatr' izao tontolo izao. Nalaina amin'ny Filipianina 2:15 manao hoe mba ho tsy manan-tsiny sady tsy misy fitaka ianareo dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Amen. Tanjon'Andriamanitra ny aneho ny fitsipiky ny fanjakany amin'ny alalan'ny olony. Tian'Andriamanitra ny hanasaraka azy ireo amin'ny fomba mampanao sy ny fahazaran'izao tontolo izao. Tokony iseho mason'izao tontolo izao ny toetran'Andriamanitra rehefa mandinika ny fahatsarana sy ny famondram-po, ny fahamarinana ary ny fitiavan'Andriamanitra hita eo amin'ny fiangonan'izy ireo. Ary na izao tontolo izao aza dia anaiky ny fahambonian'ireo izay tia sy matahotra ary manompo an'Andriamanitra mihoatra noho ny olona hafa rehetra ety ambonin'ny tany. Tokony ohatra amin'ny fahamasinana mihoatra ny olona rehetra isika izay kristianina izay mitandrina ny fahamarinana. Amin'ny olombelona rehetra dia izy ireo no nanankinana an'ireo fahamarinana lehibe indrindra. Mena azy mitafitafy ny fahasoavana, mena azy mitafitafy koa ny hery ary koa ny fahombiazana. Miandry ny fiverenan'i Kristy tsy ho ela any amin'ny raholanitra izy ireo. Ho azy ireo dia fanalam-baraka an'Andriamanitra ny famelana an'izao tontolo izao hihevitra fa tsy hery manjaka eo amin'ny fiainany ny finoana. Feno loza ho an'ny zanak'Andriamanitra izao andro iainantsika izao noho ny fitomboan'ny herin'ny fakapanahy izay alefan'ny Satana. Koa mila mianatra mandrakariva amin'ilay mpampianatra lehibe isika mba handrosoantsika ampitokina sy ampahamarinana. Tranga lehibe tokoa no miandry antsika ary tokony hijoro vavolombelona amin'ny alalan'ny fiainany ireo izay milaza fa olon'Andriamanitra mba hahitan'izao tontolo izao fa amin'izao andro anjakany faharatsiana izao dia mbola misy olona izay mikatsaka kosa hanao ny sitrapon'Andriamanitra, olona izay manana ny lalan'Andriamanitra, olona izay tian'Andriamanitra ary voasoratra ao am-pony sy eo amin'ny fiainany. Tokony hadio ny fisainany ary homendrika sy hananatra ny fiteniny hisarika an'ireo manodidina azy anaiky kokoa ny mpamonjy. Tsy maintsy ho toy ny voateniny eo amin'izay rehetra alazainy sy ataony ny fivavahan'i Kristy. Tokony ho vahoaka voatokana, madio ary masina izy ireo ka hampitan'ny fahazavana amin'izay rehetra mifanerasera aminy. Sitrapon'ny Tompo ny hahatonga azy ireo fiderahana ny anarany eto ambonin'ny tany amin'ny fanehoanany fahamarinana eo amin'ny fiainany. Ampy hahatanteraka an'izany ny fahasoavan'i Kristy ary raha matoky sy marina isika dia ny fanahy masina mihitsy ny aneho zava-mahagaga amin'ny alalany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Koa fotoa hery ary aoka ny isika ho tanteraka amintsika ilay hoe tempolin'Andriamanitra tokoa isika mba ahafahana mampita ny fahamarinana amin'ny hafa ka ho lohara-mipitahiana ihany koa manodidina isika. Amen. Ry Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Irina tokoa izahay handroso amin'ny fahatsarana hatrany, handroso amin'ny fahamasinana hatrany ka ny tsirairay avy anie hitombo fahatokina, hitombo fahalalana anao
tanao anao lohalaharana, ianao kosa hiasa eo amin'ny fiainana andavanandro. Anaran'i Jesosy, amen. Sapiaro